katsaka amin'ny fotoana rehetra. Zany fandresena androany zany aritany fihetsia-posiny afaliany rehetra na ny taty Alexandrie na ny tany Madagasikara ary ozy hoe isorana be dehibe indrindra ireo mpilalao-tsika nanao ny ainy tsy ho zavatra nazahoantsika nan'izay vokatra izay engany Andriamanitra mba hanampy an zareo ka mba azo vokatra tsara itsika igaona amin'ny Nigeria zay moa nalatratsika ka dia zay hoe manantena itsika fa hanoratra ny tantara tokoa ho an'ny Madagasikara tikalina ity ny Baria amin'izao fotoana izao ary mindro sy matoky ny fahaizan'izy ireo ary moralement, physiquement, techniquement vonona ny Baria dia matoky ny fahendrentsika malagasy rehetra koa mba hiomby-mbavaka hivavaka hitondra-bavaka ny ekipa nasionalitsika amin'izao fotoana izao.